Gazety maro no nitondra faneho-kevitra mahakasika ny fiantsoana azy efatra amin'ny rahalahy ireny teny anivon'ny lapan'ny fitsarana Anosy teny. Iray amin'ireo mpanao gazety zokiolona nitondra ny fijerena mahakasika izay raharaha izay ary Andriamatoa Soava Andriamaritafika fanazavana azy. Ka ino hoe fa rahantsika manany eo fandeha le zavatra rehefa mikitikitika le zavatra azo lenta salan'ireny dia tsy maintsy misy izay zavatra fanasairanana kely ny mpanao gazety izay. Nefa rehefa tena mitana foto-kevitra hatramin'ny farantsika mpanao gazety misy n'le secret professionnel tsy azo ananovina mantsy rehefa nirona hoe ianona ny namoaka an'ity na ity le zavatra secret professionnel tsika mpanao gazety zay zay fa dia rehefa maro-potitra fotsiny le vaovao avoakatsika azontsika antoka le izy izay afaka mijoro hatramin'ny farany amin'izay zavatra zay. Ny fahalalan'ny fanaovana gazety aloha ara-pilazana dia hoe malalaka fanaovana gazety fa mbola eo ihany zareo amin'ny lalàna sy ny karazany hoe zao hoe diffamation publique aty io tsy hoe miafiafitsika fa asa efa jorotsika ny fanaovana gazety dia tsy maintsy jorotsika tany amin'ny farany io na ino